modelitsika amin'ny fanarandian'i Jesosy i Masina Maria. Miarabantsika menakavy izay manaraka ny fandaharana ary mirary soa antsika amin'izao sabotsy masina izao mba hanana fotoana anginana andiniana tsara ny nahafaty an'i Jesosy tamin'ny zoma masina sy ny andrasana fitsanganako velona amin'ity alim-paka ity. Banjintsika androany ny fijalian'i Masina Maria, asokajiana 7 izy ireo araka ny lova-tsofina. Voalohany tamin'ny faminan'i Simeona, faharoa tamin'ny fanosirana tany Ejipta, fahatelo tamin'ny Jesosy very tany an-tempoly, fahaefatra tamin'ny Maria nahitan'i Jesosy ny lanjany azo fijaliana mavesatra, ary fahadimy tamin'ny Jesosy maty teo amin'ny azo fijaliana, fahaenina tamin'ny fanalana ny fatin'i Jesosy teo amin'ny lakroa ka nomenandreniny, ary fahafito tamin'ny Jesosy nalevina. Ho azavaintsika fofoy ilay izy. Rehefa natolotra tao an-tempoly Jesosy tamin'ny andron'ny Simeona, dia hoy Simeona tamin'ny Masina Maria hoe ity zaza ity dia voatendro fandavona sy fananganana maro amin'ny Israely, ary ho famantarana ho toerina, ary mifanainao aza ho tanteray-tsabatra mba hiseho ny hevitry ny fo maro. Ao amin'ny Luka 2:5-7 ka hatramin'ny 5:7. Vao netomboka zany ny fanolorana an'i Jesosy dia efa hitondra fijaliana i Masina Maria. Rehefa nandositra tany Ejipta indray fianakaviana masina araka Mbasinda Matio 2:7-10 dia nandositra amandeha amin'ny alina satria masakana tokoa ny fitiavana araka ny tononkira hoe ny ranobe tsy mahay mamono ny fitiavana, ny ony koa tsy mahasafotra azy. Tononkira dia tononkira ao amin'ny 9:7. Io koa ahay ity misimisy kokoa. Andriamanitra ray eo, mahatsiaro ny nahafatesany zanakao sy ny fijaliana ny aretan'ny Masina Maria zahay vahoakanao, koa avelao eloka, alao alahelo, ampio tombo finoana ary meo antoka voavotra mandrakizay. Amin'ny alalan'i Kristy tomponay nangatahana izany. Amen.